Pezim-baovao afa-tanteraka kosa dia efa nanomboka ny asa fanamboarana sy ny fanarenana ireo magro amin'izao fotoana izao rehefa nikatona taorian'ny krizy sivy sy roa arivo. Marobe ireo mpitady asa no tonga teny Akorondrano nanomboka omaly izay nanatitra CV. Omaly fotsiny dia natratra any amin'ny 4,000 ireo olona nitady asa izay nanatitra ny atota taratasiny rakitra indrindra ny mombamomba azy sy ny mari-pahaizany. Dia hojerentsika indray ny sary manaraka mifandraiky amin'izay. Olana lehibe mianjady amin'ny tokantrano maro ary indrindra ny tanora ny tsy fananana asa. Olana izay nahazo vahana nanomboka ny krizy sivy sy roa arivo izay nitarika fikatonana orinasa maro. Raha ny tazana teny amin'ny magro Akorondrano, filaharam-be hatrany no tazana teny an-toerana. Omaly fotsiny dia mahatratra 4,000 ny isan'ny CV voaray teto. Raisy renim-pianakaviana ary tanora very asa na navita fianarana saingy tsy nahita asa no nametraka CV ary miandrandra ny ahazo asa amin'ny fisokafan'ny orinasa Tsiko sy Magro. Asa tamin'ny imprimerie ato dia imprimerie misy sasany mamelom-bady efa-janaka tsy maintsy hity fo tsy maintsy miafika efatra zany karina mihitsy zany dia mandefa demande foana dia matetika zany amin'ny imprimerie mbola tsisy asa izay foana dia za zany tsy kifa mba manentana mpanjakana zany mba hoe famoronana asa zany. Tsy izany nametraka CV fa ny zanako. Ny antony dia izao mila miasa. Na ny lehibe na ny kely amin'izao mila miasa. Satria arakaraka ny tsy esan'ilay ankizy mampanita tsaina azy. Lasa any amin'ny zavatra tsy tokony alehany daholo ilay ankizy dia mila miasa. Za zao anisany manoro an'ireo ankizy rehetrarehetra ireo aho hoe ilainy tsika miasa fa aza variana amin'ilay hoe amen'ny olona karama kely dia variana fa miasa, ilaina miasa. Dia amin'izao koa ilay orinasa mitady expérience be tabe. Nefa betsaka koa ilay ankizy mivoaka fianarana tsisy expérience satria amin'ilay orinasa recruté ohatra zao tsy maintsy mitady expérience dia nefany ilay orinasa anaovana stage sy ilangana expérience betsaka mihidy dia lasa ohatrany hoe tsy anasa daholo fa tsy sary. Za aloha zao nanao communication de deuxième année caissière zao hitako mety amiko zao satria tsy maintsy niveau bac zany ny idirana. Zay zany nafatesa mivadiko dia nefa ny tao anatin'izay ahoko dia nanantena foana aloha zao hatramin'izao telo ny zanako mbola mianatra daholo ny anako fa ny ray efa manambady. Ny azo manavarana fampidinena mana certificat 2 ans et demi. Fidiram-bola zany ohatra ianao mahazo 20 000 15 000 25 000 tsy ampy satria mikaramarama manasalama foana zany natao hatramin'izao dia indraindray misy indrindra fa zao makatsika zao tsy dia misy. Ny tanora 12 hatramin'ny 30 taona no tena betsaka nametraka CV teto. Raha ny fari-pahaizana indray dia ny tsy manana baccalauréat no tena betsaka.